ireo karazan-tsakafo mampitony ny saina. Izay indray zany no ho fakafakaintsika androany amin'izao fotoana mampikorotana dia mampikorotana ny fiainan'izao tontolo izao, indrindrandrindra izany fa dia ny fiainan'ny malagasy any Madagasikara dia mahafaly ahy hatrany ny manolotra ny karazam-pandaharana izay mety hanampy ny olona amin'izao fotoana izao. Inona zany ireo karazan-tsakafo izay hoe mitondra fitoniana. Fitoniana hoy aho satria ao anatin'ny problema sy ny fahatrana mangitsokitsoka sy ny karazana korotana eo amin'ny sosialy dia mila fitoniana ny fandinihana ny paikady izay entina amahana ny olana amin'izao fotoana izao. Ka hoy ianao hoe fitoniana ve no tadiavina sa karazana excitation izay anaitaitra ny olona zany mba andeha any amin'ny tolona maherihery vaika kokoa angamba mba entina amoafoa ny mpitondra amin'izao zava-misy izao. Trateriko foana fa amiainga ao amin'ny manam-pahaizana foana ny paikady rehetra rehetra, ka ao anatin'ny fitoniana tanteraka no ahafahan'ny manam-pahaizana mieritreritra ny paikady mahomby aingana amin'izao fotoana izao. Inona sinona daholo zany ireo karazan-tsakafo. Efa noresahako teto zany ny hoe karazana sakafo toy ny voankazo sy ny legioma. Ireo zany no tena mitondra ny otrikaina goavana dia goavana indrindra zany amintsika olombelona. Eo amin'ny resaka hoe fampitoniana ny saina dia ilay karazana sakafo izay manome excitation be zany no tsara halavirina. Inona ireo karazan-tsakafo izay mitondra an'io excitation io zany dia eo zany ny henan'omby ohatra, ny zavatra mamy sy ny zavatra masira be, izany hoe ilay siramamy ataontsika hoe sucre rapide izany, izay hoe vokarina amin'ny resaka industrialy zany, izany hoe ohatrany hoe ny siramamy vidintsika ireny zany dia eo ihany koa ny bonbon, ny zava-pisotro miaraka amin'ny gaz zany toy ny Coca-Cola, toy ny jus izay misy siramamy mahery vaika be, ny gâteau. Reny zavatra reny zany dia ataontsika hoe zany kilasina ao anatin'ny sucre rapide, zany hoe ilay siramamy zany tena manome excitation be zany ny olombelona. Dia eo ihany koa zany ny sira izay mety manome ny karazana fiakaran'ny tosi-dra ao amin'ny olona iray, izay efa ataontsika zany hoe manamanana an'io karazana aretina io dia vao maika zany ny fihinanana sira be loatra dia mitondra ny excitation izay mampiakatra ambonimbony kokoa zany ny tension'ny olona iray, ary ireo zavatra ireo zany ny sira sy ny siramamy dia hitabetsaka zany amin'ireny ataontsika hoe charcuterie na ny hanina ambifotsy izany. Tsaratsara zany dia ny hoe zavatra natoraly bio, io zany no tsara kokoa zany hoantsika amin'izao fotoana izao, zany hoe ireo karazana voankazo sy ny legioma izay varotina any an-tsena. Raha eo amin'ny resaka protéine zany dia tsaratsara ny fihinanana ny voamaina, tsara ireny hoe voanjobory, tsy asisa moa zany indrindrandrindra dia feno otrikaina goavana dia goavana, ary dia
mora le vonina. Zay no tena mahatsara ny tsy asisa zany, indrindrandrindra moa zany a ho antsika vehivavy dia tsara ny fihinanana an'ireny, ny voanjobory, ny tsaramaso, ny katsaka. Reny zany a dia zavatra hoe tena vokarina ao Madagasikara izay tokony tsy salasalantsika zany a ny fihinanana azy. Dia eo ihany koa zany a ny protéine tsara izay mitondra ny oméga 3 dia ny trondro izany a dia misy ihany koa an'ireny patsa, ny pirina, reny zavatra madinidinika ohatran'ireny zany izay eritreretintsika fa hoe ny olona sahirana na ny mahantra no mihinana an'ireo karazan-javatra ireo, kanefa dia diso de disontsika amin'izay fomba fijery izay, satria aty amin'ny tany mandroso dia ireo karazan-javatra ireo a, ny legioma sy ny voankazo sy ny zavatra natoraly ireo a no lafo vidy zany a raha ohatra ka aty amin'ny tany mandroso. Fa ny boîte de conserve sy ireny karazan-javatra vita amin'ny industrie ireny a, ireny au contraire no mora aty amin'ny tany mandroso, indrindrandrindra zany a hoe aty Amerika Avaratra. Dia ao anatin'izay protéine izay hoe nitanisaiko teo zay zany a, dia eo ihany koa ny henan'akoho izay tsara de tsara koa zany a raha hoe lafo ny protéine, ka efa natitra teliko teto foana zany a ny hoe ny henan'omby a sarosarotra le vonina io zany a amin'ny resaka hoe protéine, satria ny menaky ny henan'omby zany a dia saro de vonina eo amin'ny tsinay, ary rehefa mandeha any amin'ny lalan-drà izy zany a dia mametraka an'irony ataontsika hoe plaque d'athérome-rony a, dia mety manetsina zany a ny lalan-drà ka mety mitondra hatrany amin'ny fahatapahan'ny lalan-drà izany zavatra izany, na ny accident vasculaire cérébral. Eo ihany koa zany a ny hoe amin'ny lafiny ronono ohatra, dia ny sakafo maivamaivana zany a dia tsaratsara kokoa ny hoe ronono vita amin'ireny hoe lait de soya ireny zany, fa satria somary mavesabesatra ihany koa zany a ny rononon'omby. Zay zany a raha hoe eo amin'ny resaka hoe sakafo zany a amin'ny ankapobeny zany, ary ny zavatra izay mety ihany koa zany a mitondra ny karazana excitant zany a dia ny hoe ny toaka, ny sigara, ny zava-mahadomelina, ny kafe. Ny kafe zany a tsy de hoe mandrara ny fisotroana ny kafe zany a ny tenako, fa hoe mba salasalaina zany a ny fisotroana azy. Ny sira koa zany a dia mety ihany koa zany a mitondra an'ilay ataontsika hoe zany hoe rétention d'eau, zany hoe rehefa mihinan-tsira be loatra ny olona iray zany a dia lasa mibonabonaka satria tsy mivoaka ny rano zany, tsy mivoaka tsara any amin'ny pipi zany amin'ny fivalanan-drano ny rano, dia manetsina zany a ny sela rehetra amin'ny tenatsika, dia mahatonga zany a an'ilay olona mibonabonaka, ary dia mety mitondra ihany koa zany a ny karazana fahasoresorenana amin'ny fiainana andavanandro a, ka miteraka ihany koa zany a ny ataontsika hoe karazana excitation. Inona moa no mahatonga ahy a miteny an'ireo karazana sakafo ireo ary mamerimberina matetika azy io? Satria mitondra karazana tsy filaminana eo amin'ny fiarahamonina iray zany a ny fiovan'ny sakafo hohanina, satria raha ohatra taty amin'ny Indien d'Amerika zao a, tamin'ny andro taloha izay mbola tsy tonga ny mpanjanantany na ny colon avy tany Eropa izany, dia niaina tsara ny Indien d'Amerika satria niaina tamin'ny zavaboary izy, ary nihinana zavatra natoraly, ary mila sasy zany a
no tena hoe fivelomany dia ny trondro koa zany tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra izay. Rehefa tonga zany ny mpanjanatany avy any Eropa dia mitondra an'ireo karazan-javatra maro izay vita avy amin'ny industrie zany, industrie alimentaire, dia ireny hoe sakafo ambifotsy ireny zany sy ny siramamy, ny toaka, ny sigara, ny drogue, ireny zany no nentin'ny mpanjanatany. Dia rehefa tafiditra tao anatin'ny consommation-ny population zany ireo karazan-javatra ireo dia nanomboka nisy zany ny karazana herisetra tamin'ny endriny maro zany tao amin'ny communauté-ny Indien d'Amérique. Tao zany no nipoitra rehefa avy eo ny hoe resaka violence ao amin'ny communauté-ny indienne zany dia nipoitra daholy ity karazan-javatra rehetrarehetra ity, ny violence conjugale, ny karazana fanolanana, ny fisotrotoka be loatra izay mahatonga zany ny olona tsy azo tohiasa, ary dia ny fangalarana sy ny fifamonoana zany ao anatin'ny communauté-ny Indien d'Amérique. Mitodika mantsy aho zany ao Madagasikara amin'izao fotoana izao satria dia mirongatra zany ny fidiran'ny ataontsika hoe drogue mahery vaika toy ny cocaïne sy ny sisa zany ao Madagasikara, indrindrandrindra moa zany eo amin'ny tanora, ka mahatonga ny karazana korotana izay misy, izay azo lazaina fa mbola tsy pitranga tao amin'ny fiarahamonina tao Madagasikara. Ary indrindraindrindra koa zany dia ny fitobaky ny hanina bifotsy izay avy any Chine sy avy amin'ny toerana avy ety amin'ny tany mandroso izany, dia efa misy fiovana be dia be zany ny karazana fihinanatsika malagasy sakafo, ka mila jerena daholo zany zany zavatra rehetrarehetra izany. Ary tena efa mitobaka dia mitobaka ny fivarotana toka, ireo zany no tena mandeha amin'izao fotoana zao sy ny bara. Mila mampieritreritra antsika rehetra mantsy zany zavatra rehetrarehetra izany, satria ny bara dia natao hoe mba fialam-boly amin'ny fotoana izay hoe mba tokony anaovana izany, kanefa amin'izao fotoana izao zany dia feno foana zany ny bara, satria mila an'ilay karazana zany hoe fangalana sorisoritsaina zany ny akamaroan'ny olona amin'izao fotoana izao, kanefa dia voamaika mampisy an'ilay karazana hoe problème tsy mety voava, zany hoe cercle vicieux zany ny afaran'ilay problème. Dia ny hoe rehefa manana problème ny olona iray zany ka tsy miatrika an'ilay olana hoe inona marina ny tena vahaolana, fa mitady zavatra zany izay ameroverezana, na eo amin'ny resaka sakafo io zany, na eo amin'ny resaka hoe filana amin'ny andavanandro, fanalana sorisory zany, dia misy zany ny hoe afaka vetivety fotsiny zany ilay karazana olana, dia rehefa avy eo dia miverina indray ny olana tiana olana, ary dia mitady an'ilay filana foana koa zany mba ameroverezan'ity zany ny akamarozan'ny population, dia tsy mety voavaha tanteraka ny olana izany. Ka ao amin'io manodidina an'io sakafo io no asiko foana zany ny hoe tokony hojerentsika, satria ny malagasy any ambanivohitra no mamokatra ny sakafo ara-pahasalamana izay hoe tokony ho sitrahan'ny malagasy, kanefa mety misy fitaka goavana ao ambadiky ny hoe fampidirana mitosaka be loatra zany ny hoe sakafo ambifotsy
sy ny sakafo vitan'ny industrie alimentaire avy ety amin'ny tany vaventy zany ampidirina any amin'ny tany sahirana ohatran'ny Madagasikara. Misy karazana fitaka ao ambadika io zavatra rehetrarehetra io satria rehefa mirotoroto any zany ny olona dia miekena zany ilay hoe karazana fahasalamana izay tena tadiavina mba hananana ny saina matsilo satria tsara fantatritsika fa miaina ao anatin'ny hoe industrie alimentaire ny aty amin'ny tany mandroso izay hoe faible zany ny hery fiarovana ao aminy. Kanefa kosa zany manoloana an'izay zavatra rehetrarehetra izay izy dia manana ny karazana fanafody any amin'ny pharmacie izay entiny zany hoe anasitrana ny tenany rehefa hoe marary izy zany avy amin'ireto satria tsy manana soa izy. Tsy manana soa izy satria ny tany ety zany tsy mamokatra ary hoe rehefa mandritry ny lanezy moa zany aiza moa zany no ahafahan'ny olona mamboly ka tsy maintsy na mahita hevitra izy zany amboatra ny hanina be fotsy. Tsy manana soa izy zany kanefa ireo hanina be fotsy ireo zany dia feno an'ireo hoe sira mahery vaika, siramamy mahery vaika sy ny menaka mandry izay hoe entina zany ikanservena azy. Indrindrandrindra koa zany dia eo ihany koa ireo karazana lafarinina izay mety tsy de mahasalama zany ny ankabeazan'ny olona satria misy an'ireo hoe gluten izay mety manimba ny tsinay sy ny taovam-pandevonan-kanina. Efa andresahako teto daholo zany zavatra rehetrarehetra izany ka mety ho fitaka avy aty amin'ny tany mandroso ny fampidirana mitosaka an'ireo sakafo vitan'ny industrie ireo mba ampikorotana ny sain'ny vahoaka amin'ny tany mahantra toy ny Afrika sy Madagasikara. Amin'izay fotoana izay dia arin'ny vahoaka zany ilay hoe tena arenany. Ny arenany ange ao Afrika sy Madagasikara dia ny sakafo ara-pahasalamana, ny sakafo natoraly, ny sakafo bio. Ka raha ohatra ka andeha irotoroto daholo zany ny olona ho any amin'ny sakafo amby fotsy dia mampisy ny karazana dégradation izany zavatra zany na eo amin'ny resaka fahasalamana sy eo amin'ny fahalemen'ny hery fiarovana. Mila jerevantsika daholo manodidina an'izany zavatra rehetrarehetra izany satria iverenako ihany ny hoe rehefa marary iny ery zareo aty dia manamboly izy ny fidianany ny fanafody rehetra ao amin'ny industrie pharmaceutique ary ny industrie pharmaceutique ny fanafody rehetrarehetra dia misy ihany koa ny effet secondaire ka rehefa misy effet secondaire ny fanafody iray dia manao prescription koa zany ny dokotera zany hitsabona an'ilay aretina izay vokatry ny effet secondaire ka misy olona mihinana hatrany amin'ny fanafody karazany 10 ka hatramin'ny 20 aty noho izay hoe fiodikodinan'ny hoe fanafody sy ny effet secondaire izay satria ny fanafody iray dia mety manome aretina hafa dia tsabona koa zany iny aretina hafa iny dia misy effet secondaire any koa iny fanafody ny mena tamin'ny aretina hafa iny dia eo zany satria manambola ny olona aty amin'ny tany mandroso ahafahany mandeha hatrany amin'ny fanaovana ny chirurgie amin'ny endriny maro samihafa. Rehefa reradreraka ny fanafody ny rein dia manambola izy ny anaovana ny hémodialyse. Izay zany dia réflexion, karazana réflexion zany apetrako amintsika malagasy hoe aiza moa zany ny lalakalehintsika satria ny manam-pahaizana dia mila n'ilay fitoniana ny eritreretany ny vahaolana maharitra
ao anatin'izay hoe vahaolana maharitry zay a no mety ahitana ny tena hoe aiza no lalakale. Satria raha ohatra samy izingisina zany ny eto amin'ny côté amin'ny mpitondra, ny amin'ny hoe izingisina amin'ny resaka erisetra izay atao apetraka amin'ny alalan'ny miaramila, mety animba zavatra be deaibe zay. Raha mizingisina koa nefa ny atao amin'ny opposition, ny amin'ny hoe eritreritra fa hoe anao etsy-bahoaka mitondra any amin'ny resaka fikorotanana sy resaka faty olona, dia mety samy hitondra amin'ny perta ny tanindrazana daholy izany zavatra rehetrarehetra izany. Hitondra ny perta eo amin'ny firenena malagasy. Ao anatin'ny fitoniana ihany no ahafahan'ny manam-pahaizana zany mitady vahaolana, ary fitoniana ao anatin'ny ataontsika hoe karazana vitesse, rapidité eo amin'ny fitadiavana ny vahaolana. Ka raha ny hevitro manokana zany dia mila mijery an'izay lafiny ara-pahasalamana, ny sakafo ara-pahasalamana, ny fanaovana ny fanatanjahantena ary ny fampitoniana ny saina. Ilaina ny mitokana kely amin'izao fotoana izao mandinika tsara mihitsy izany ny zavatra rehetra izay hoe tokony atao, ary dia tsy olona iray no afaka hamaha an'izany olana izany fa mila zany ny hoe vondrombondrony manam-pahaizana rehetra ao Madagasikara izay efa averimberiko foana izay karazan-javatra izay. Dia toy izay sy toy izay no azona tolotra anao anio, manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.